Eny ary eny ary. Faly mifankahita amintsika rehetra, faly miarahaba antsika rehetra. Somary elaela kely tsika no tsy nitafatafa sy tsy niresaka, tsy nidinidinika. De mba misy fotoana kely androany de nametraka ny olo hevitra io aho hoe mandram-pahoviana miendrika somary question lay izy. Mandram-pahoviana no iroroy-saina isika ny amin'ny hoe anaradian'i Jesosy Mandram-pahoviana no iroroy-saina isika entre ny hoe fiainana ity an-tany sy ny fiainana any an-danitra, ity an-tany tahaka ny any an-danitra. Mandram-pahoviana isika no hisabaka ao anatin'izay ary sanatrin'izany hoe mandram-pahoviana isika no ampivady ho an'izay mampivady an'izay toe-piaina sy etika fiainana expérience amin'ny fiainany andavanandro izay ao anatin'izay hoe fanafangaron-javatra tsy tokony hifangaro izay. Mandram-pahoviana, mandram-pahoviana. Izay miara-manatsoboka amiko ao Andovia rehefa nanao ny préparation an'i Saintsaina Jesosy Kristy, izy no hamadika fa à l'époque moa mbola nihidy ny mason'ny mpianatra, mbola tsy nisokatra ny ody mason'ny mpianatra, dia niaraka tamin'izay dia niditra tao amin'ny tenan'ny Jodasy ny fahafatesana ary Jesosy Kristy mihitsy no niteny tamin'i Jodasy hoe mandana atao faingana izay ataonao. Par rapport amin'izay resaka zay de tsy nisy hoe mandram-pahoviana, tsy nisy zavatra nitarainina be fa Andriamanitra no mikontrôlina ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mandram-pahoviana no isavorom-porokilatona engany. Marary zao ny papan'ny zareo katolika. Sanatrian'izany akory hoe mamendry fiandro isika fa isika dia tsy mifaly amin'ny paty. Sanatrian'izany hoe maniry ny hafatesan'ny papan'ny katolika isika fa isika raha tena hoe manonona ny bon rétablissement ho an'izay tsy salama rehetra sy ho an'ny papa katolika romanina manokana izay ao à Vatican. De mandram-pahoviana no isavorovoroany tsy fahamarinana ao anatin'izany rehetrarehetra izany satria ny antony itenenako an'izany dia tsy mazava tsara ny information hatreto hoe manahoana ny fahasalaman'ny papa, efa mihatsara ve sa dia miaratsy tanteraka sa sanatrian'izany efa maty mihitsy ny papa fa misy ny antsoina hoe à huis clos ary ao anatin'izay à huis clos zay de misy zavatra be da be tapahana sy desidena ao anatin'ny chambre haute any amin'izay coin zay, be da be ny chambre haute Satana dia te hilahatra foana izy amin'Andriamanitra tsy to raha nisy ny chambre haute nanaovan'i Jesosy Kristy ny Sainte Seine niaraka tamin'ny mpianatra tamin'izany vanim-potoana izany. De misy chambre haute be da be ihany koa eran'izao tontolo zao. Mila misokatra amin'izany foana ny masontsika ary zany no anton'ireny hoe association secrète, fikambanana miafina. Sainga isika rehetra dia mahafantatra fa selon la Bible tsy misy miafina natao tsy ho hita, tsy misy takona natao tsy ho aseho. Teraina ny tompo. Dia mandram-pahoviana no ao anatin'izay kisary miafina izay foana zany ny fiainan-janak'olombelona sy ny filindram-piarahamonina. Hitanareo amin'izany fa misy question zay tokony ho voavaly sy tokony ho amin'ny toerana eo amin'ny fiainantsika andavanandro kanefa lasa mipetraka ity lohahevitra resahantsika ity ny amin'ny hoe mandram-pahoviana ary tsy voavaly sy
tsy ahita-pamarinana avokoa zany zavatra rehetrarehetra izany. Rehefa tonga ny fotoana ny amin'ny hoe tsy maintsy ambara fa ny amin'ny hoe fahasalaman'ny papa, ny amin'ny toko entre parenthèse ity fa tsy maniry ny olona ho fato isika, fahafatesan'ny papa, ny amin'ny hoe traité fanajanonana ny ady ao Ukraine, ny resaka Israel sy Hamasy sy ny sisa be da be. Rehefa tonga ny vanim-potoana tsy maintsy anambarana n'izany hoe valin'ity fanontaniana resantsika ity hoe mandra-pahoviana dia ny zavatra misy matetika dia par rapport amin'ny position andreo elita izay mideside ao anatin'ilay huis-clos ny resantsika teo chambre haute izay tsy ananako, tsy anananao accès fa ireo elita amin'izao tontolo izao ihany dia izy ireo no midikte ny zavatra ho ambara sy miredige ny zavatra ho communiquena. Juste hoe amaliana fotsiny ala hoe mandra-pahoviana. Fa par rapport amin'izay dia mipetraka foana ny fanontaniana hoe mandra-pahoviana satria hiditra seria vaovao indray ny endrim-pifehezana ao anatin'ny endrim-pikorotanana izay tsy voavaly atao anatin'ity hoe mandra-pahoviana ity, izay tokony ananantsika valim-panontaniana marina sy mahitsy ary juste sy en vérité. Hitodika amin'ny zavamisy eto toerana isika, plus précisément pour Madagascar, misy fanontaniana be da be izay tena mila valiny amin'ity resaka hoe mandra-pahoviana ity. Tatoato ary tsy tatoato ihany fefa hatramin'izay dia niazakazaka be sy miamahazo vahana be, miamatanjaka ny fanahy, ny esprit izay manome image sarin'ny fanaratsy endriky satana, ilay sofilany demonia. Averiko indray fa tatoato dia tena natanjaka be sy ny anahery be mihitsy ny sofila tsoka ny faharatsiana manome endrika an'ilay dragona. Apokalipsy toko faha 13, apokalipsia toko faha 17. Voatsela isika dia voasambotra isedy sy ny ekipany ilay niditra ankeriny antsokosoko tao amin'ny tokantrano anankiray tao ampita-tafika. Tsy vitany hoe niditra ankeriny fotsiny fa nampiariary sy naneo an'ilay fanahy tondroitsika manome sary endrika image ny apokalipsy 13, apokalipsy 17. Tsy hoe niditra fotsiny ihany antsokosoko sy ankeriny fa mbola nanome sy nampiatra naneo an'izay endrika mahabibidia zay. Zaza tsy manatsiny mipetraka eo amin'ny canapé tranquillement mijery télé rehefa lasa nivoaka ny ray aman-dreny nanatitra piasa anankiray dia niara ny vono ny dariko niala daholo ny nifiny devant, mizaitra telo ny partie amin'ny lohany ny molony ny sokatra sanatrian'izany toy ny ireny sima ireny ary saika mbola napatra tamin'ny anabaviny anankiroa izay tany amin'ny efitra ambony chambre haute ireto agent ny satana ireto fa limité ny dégâts, limité ny kaso ny fitenenana isaorana ny tompo mandra-pahoviana no iaina an'izany ny vahoaka malagasy. Voatsela ihany koa isika niara-nahita, niara-nandre
be ny tanàna, tiré à bout portant, be ny tanàna olom-panjakana, ary izay assassinat voulu volontaire izay a tamin'ity be ny tanàna zanany ity, de efa répétitif satria efa assassiné ihany koa ny rainy à l'époque. Izay presque mitovy ka même figure, mitovy kisary, mitovy du même mode opératoire am'izay hoe tiré à bout portant izay. Mandra-pahoviana no iainany zany, ampiainany zany izao firenena izao, isika zanak'olombelona. Mandra-pahoviana. Am'izao isika mizara sary sy feo izao a, dia manjaka izay tsy izy ny von'olona, ny tsindronantsy, attaque à main armée ao Tamatavy. Zaza andeha hanao fotinina vao maraina, manao sport, hiara-ny tsindronantsy. Tovolahy avy nivarotra, avy nivavaka, avy tany amin'ny cybercafé, vao hitantsika voatsela izany. Tena hoe à sang-froid, vao tsindronantsy, kotokoto, mampalahelo, mandra-pahoviana, mandra-pahoviana. Dradradradraina nefa ny hoe manara-penitra, Madagasikara tsy maintsy mandroso a, olobe eto amin'ny firenena miteny fa Madagasikara dia tany milamina, afaka mivoaka alina, ary manan-karena Madagasikara satria ny embouteillage partout, ny olona milahatra miantsena any amin'ny grande surface. Kanefa ao ambadik'izay resaka propagande médiatique sy ao anatin'izay discours pour faire croire izay, de misy an'ity zavatra resantsika ity hoe mandra-pahoviana, mandra-pahoviana no iaina an'izany zavatra izany ianao. Mandra-pahoviana ny firenena malagasy no iaina an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ny zavatra ho presizeko amintsika dia ny hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana, tsy tompon'ny insécurité, tsy tompon'ny question hoe mandra-pahoviana. D'ailleurs isika efa nanampotsitra teo hoe nisy sainte tao amin'ny chambre haute, efitra ambony, ary ny contrôle ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra tsotra ny alalan'i Jesosy Kristy, de izy mihitsy koa no décidé ty amin'ny mpamadika anankiray Jodasy, ary nanome ny autorité, nanome alalana ny am'izay. Zany hoe rehefa Andriamanitra no contrôle ny zavatra rehetrarehetra dia tsy misy ny question hoe mandra-pahoviana jusqu'à quand, fa eo ny hoe de voavaly ny question. Ary zay manana masom-panahy misokatra ny am'izany rehetrarehetra izany dia mahafantatra sy mahalala ny valiny tokony ho voaray, mifanandrify am'izay. Fa am'izao vanim-potoana izarantsika izao de misy an'ity fanontaniana ity hoe mandra-pahoviana. Izay mipetraka sy tsy misy valiny ary manao cycle, tsy mijanona fotsiny am'izay hoe cycle izay fiferimberenana, fa mampalahelo fa toy ny hoe, toko sous parenthèse ity zavatra lazaiko ity, toy ny hoe voulu mihitsy lay izy, zarina, manomboka zarina amin'ny insécurité, amin'ny tsindronantsy, amin'ny zavatra tahaka izany, tsy filaminana rehetrarehetra, mifampitohy am'izany ny fiainana malagasy. Ao anatin'izay ny question hoe mandra-pahoviana, mandra-pahoviana. Hoy ateo hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana, tsy tompon'ny insécurité, tsy tompon'ny tsindronantsy, tsy tompon'ny zavatra tahaka ireny izy. Andriamanitra tompon'ny filaminana, tompon'ny fiadanana. Zany hoe ny zavatra misy izay hors contrôle
amintsika mizara izao ny tsindronatsy indroa intelo isan'andro partout manerana ny Madagasikara. Andriamanitra tsy ao anatin'izany, tsy Andriamanitra no mikontrôlina an'izany. De mipetraka ny fanontaniana hoe comment ça se fait Andriamanitra tsy toa, Dieu souverain, Andriamanitra El Shaddai, manam-pahefana izy omnipotent, omniprésent izy. Oui, marina daholo zany selon la Bible. De aiza Andriamanitra no tsy mikontrôlina ny zavatra rehetrarehetra amin'ny mahatsotoa azy, amin'ny maha El Shaddai azy, sy izay afaka ilazantsika azy. Ny zavatra tokony ho fantatsika sy tsapatsika dia hoe du moment isika misafidy zavatra anankiray dia mamela atsika malalaka amin'izay safiditsika izay Andriamanitra tsy toa. Jodasy rehefa nisafidy izy ny hamadika an' Jesosy Kristy amin'ny sekely 30 dia no aktiven Jesosy Kristy mihitsy izay façon tao am-pony ny amin'ny famadihana izay. No aktiven'Andriamanitra tsy toa mihitsy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tao amin'ny chambre haute. Atao faingana izay tianao atao, izay famadihana izay, satria izay no toe-pony Jodasy. Inona ny tiako ambara? Inona ny zavatra zarain'ny soratra masina amintsika? Ho iady hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana, tsy tompon'ny fikorontanana, tsy tompon'ny insécurité, tsy tompon'ny tsindronantsy, tsy tompon'ny bulletin précoce, tsy tompon'ny zavatra be da be ohatran'izany, fampiasana fitaovam-panjakana, ny finiavana mametraka lamina isan-karazany ao anatin'ny esprit corrompu sy ny fampitohy amin'izany. Andriamanitra tsy tompon'izany rehetrarehetra izany. Andriamanitra tsy ao anatin'izany. Fa kosa isika rehefa misafidy sy miinsista ny amin'izay dia avelan'Andriamanitra anampaka eo amin'ny tany sy ny firenena izay esprit izay. Averiko indray fa Andriamanitra tsy miviole ny safiditsika mihitsy hatramin'ny fepotona araka ny contexte amatorana ny Satana, hatramin'ny fepotona araka ny contexte ny tany sy ny lanitra ho ahorona. Ka raha mahita isika resaka insécurité, raha mahita isika fikorontanana, raha mahita isika zavatra be da be tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny zavatra misy? Sady etitsika mamaly an'ity hoe mandra-pahoviana ity. Tsotra be ny anton'ny zavatra rehetrarehetra. Nisy ny bulletin précoce, nisy ny safidy ny nina ovaina, nisy ny valim-pifidianana izay tokony ho araka ny rariny sy ny hitsiny, nisy ny fampiasana ny fitaovam-panjakana, nisy ny fizarana koveta, ny fizarana jirona koa, nisy ny zavatra be da be izay mifampitohy amin'izany. Izany hoe fividianana ny rariny, fividianana ny hitsiny, fividianana ny hoe tandalana, ny fividianana ny hoe marina. Ary rehefa novidiana izany dia navily ny nina voly ny amin'ny tsy rariny, ny amin'ny tsy hitsiny, ny amin'ny filana araka izay fanambarantsika azy izay sy ny mahalaza rehetra afaka anampiana an'izay. Navadika ny rariny, navadika ny hitsiny, navadika ny ara-dalàna, navadika, isika no nisafidy an'izay. Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana, tsy tompon'ny corruption, tsy tompon'ny insécurité, tsy tompon'ny bulletin précoce, tsy tompon'ny zavatra be da be ohatr'izany Andriamanitra. Fa isika no nisafidy an'izany. Dia vokatr'izany mijinja ny lafafitsika isika. Mijinja ny lafafitsika isika. Rehefa namadika an Jesosy Kristy Jodasy, namadika ny fahamarinana. Rehefa nanombo an Jesosy Kristy ny fariseo, ny jiosy tamin'izany vanim-potoana izany, ary nidradradradrany amin'ny hoe
tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izay. Ary ny tena pira dia hoy ny Jiosy tamin'izany sy ny taranaka nisy tamin'izany hoe avelao aminay sy ny taranakainy raha n'io lehilahy io. Izay ilay safidy, izay ilay soa, izay ilay hoe volo io. Enjana ny fiasan'ny demonia. Fa tao anatin'izay porte ouverte izay no s'installer ny esprit, fampitehana, faharavana, ozina sy izay mifampitohy amin'izany rehetrarehetra izany. Androany zany tsika dia manambara, proclamer à haute voix fa ny zavatra misy mifampitohy amin'ny contexte hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana fa tompon'ny filaminana. Ary mamaly ny topika isika ny amin'ny hoe mandra-pahoviana. Ny zavatra misy dia vokatry ny safiditsika ary ny zava-doza pira, ny zavatra tena hoe mamofady. Selon la Bible dia mazava ny soratra masina hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly, toero ny devoly fahavaronareo dia andositra anareo izy. Saingy ny zavatra nisy dia no akseptena, no ankesena, no ekena ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ilay nambarantsika rehetra teo hoe bulletin précoché, ilay nambarantsika teo hoe no akseptena tamin'ny koveta, ny jiron'akoho sy ny zavatra ohatran'izany, no akseptitsika ny tsirariny, no ekentsika ny tsy hitsiny, navaditsika ny marina ho amin'ny tsy marina. Ny Baiboly anefa dia mampianatra antsika fa hoe tsy ny manao ihany fa ny mankasitraka ihany koa. Que veut dire hoe mankasitra antsika zany. Ireo izay ny insista, ny kiry tamin'ny fametrahana ny tsirariny atao anatin'ny corruption, no akseptentsika, ny eketsika izany rehetrarehetra izany. Matona velantsika ny s'installer teto amin'ny tany sy ny firenena. Mazava aminao ny afatra, averiko ilay erin'ny soratra masina teo hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly, toero ny devoly fahavaronareo dia andositra anareo izy. Tsy ny manao ihany fa ny mankasitraka ihany koa. Mandra-pahoviana, izay ny topika antsika eto. Mandra-pahoviantsika no anaika, mandra-pahoviantsika no iaika, mandra-pahoviantsika no iakseptea ny amin'ny hoe tsy fahamarinana anekentsika ny zavatra rehetrarehetra izany. Tsy hoe kivy ara miteny an'ity hoe c'est trop tard. Tsy hoe mibaisser le bras ihany koa raha manambara fa dommage tsy mitolona amin'ny nofamandray isika, fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, ennemi invisible, legiona, mpanapaka sy mpanjakan'izao fahamaizinana izao, royaume invisible. Efa mahazo toerana be eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy io fanjakana io. Sady mirazotra amin'izay ihany koa dia manamarina ny fahamarinan'ny Baiboly ny amin'ny esprit Apocalypse 13, Apocalypse 17 ny zavatra misy. Ny tinambara amin'izany rehetrarehetra izany dia satria isika tsy mitolona amin'ny nofamandrà, mampahery anao mahereza mivavaka. Mahereza mivavaka fa izay no azoko amboara sy apitrakako anao. Tadiavo ny fifandraisana matotra sy lalina ao amin'i Jesosy Kristy. Satria ny fanenjehana dia efa eo ambaravarana, ny persécution, ny herin'ny fanahin'ilay bibidia, Apocalypse 13-17 dia efa mitambesatra be mihitsy eo amin'ny fiarahamonina. Ho avy tsy ho ela ny mpapakatra. Zay no azoko nozaraina vetivety tato anatin'ity anio ity, misaotra ny Tompo Jesosy isika ny amin'ny fahafahana ny zara voninahitra ho an'ny Raintsitoa
Mankasitraka antsika rehetra ihany koa be da be manaraka. Mirary soa tianao Jesosy.